Ao anatin'ny fihetsiketsehana mahery vaika ao Madagasikara amizao fotoana izao dia efa misy ny toromarika sy dindinika izay ny fanaovan'ireo rehetra izay mivondrona ao anatin'ny génération Z sy ireo mpana politika ary olom-pirenena maro ny amin'izay ho fanohizana ny tolona izay efa natomboka izy ireo izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawari ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toromarika sy ny pitsopitsony amin'izay fanohizana ny tolona izay no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha natsikaritra itsika dia ny atokely ny tolona tamin'iny andron'io maliny no izay fanomanana paikady vaovao mba hampirindra tsara ny tolona izay ho ataon'ireo tanora ao Antananarivo renivohitra ao fa ny tany amin'ny faritra hafa kosa dia nitohy hatrany izay tolona izay. Ao anatin'izay toromarika izay hatrany mitohy ny tolona hoy mikolo takina hatrany ny zo fototra ho an'ny malagasy rehetra ary tsy ekena ny fampiasan-kery sy ny hery famoretana amin'ny endriny samihafa ho an'ny tanindrazana ho izy tao mipejiny tao raha nilaza mazava tsara an'izay ho fitohizan'ny tolona izay efa natomboka ny mpianatra génération Z sy ny maro hafa izay. Fanambaran'ny syndicat d'inspecteur d'État indray ao Madagasikara ao na ny CIM manoloana ny toedra rahampirenena amin'izao fotoana izao zo fototra arova lalam-panorenana sy lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny fenitra iraisam-pirenena mametraka izany ny zo haneho hevitra ankahalalahana nanapa-kevitra izy ireo fa hoferana ny fanomezan-dalana ny fandaniam-polam-panjakana na visa de dépense ho an'izay maika ka iankinany aina ihany koa aloha no ataon'izy ireo mandrapisi ny fandaminana vaovao ho fisorohana izay mety ho fanararaotana sy fandikandalana ka hitarika amin'ny gaboraraka manentana ireo tompona ndraiky zay sonjokajiny eny anivo sampandraharaha-panjakana izy ireo mba handala ny soatoavina sy ny etika mifehy ny asan'izy ireo ary hijoro ho arifanina amin'izay rehetra fanararaotana sy ny foaram-pefy na iza manao an'izany ho izy ireo hatrany. Ny amin'ny fandaminana mahakasika ny tohy ny tolona amin'ity androandroany ity indray dia mitohy ny tolona amin'ity androandroany zoma 3 oktobra 2024 izay manomboka amin'ny rakebin'ny folora antoandro ary eny ambohijatovo ny fotoana rodombe no atao raha ny fanazavana ka toy izao ny fandaminana araky ny tapaky ny génération Z mpianatra influenceur ny mpanakanto syndicat sy ny tsy manaiky lembenana. Ny génération Z sy ny influenceur ny mpanakanto ny mpianatra dia miainga amin'ny toerana efa nahazatra eny Behoririka Antaninandro Ankatso Ambatonakanga ary Soarano. Ny syndicat rehetra dia eny Antanimbaranandrina no mifanao fotoana ireo fikambanana antoko sy vondrona politika samihafa izay manohana ny tolona kosa dia toy izao ny fandaminana ho any avy amin'ny lalam-pirenena voalohany arivony mamo imeritsy atosika alakamisy ny fenorivo vontovorona ampitatafika sy ny manodidina dia eo amin'ny rond-point anosy zato no fotoana ho an'ny avy any Taosiny sy ny manodidina rehetra dia eny amin'ny rond-point ampasika no fotoana ho an'ny amin'ny lalam-pirenena fahefatra mahitsy anosy ala Ambohidratrimo Talata Maty Ivato Ambohibao Ambohitra Manjaka Laniera Ambatolampy tsy mahafotsy Ambohi Manarina dia eo amin'ny rond-point Ankazomanga no fotoana ho an'ny Avaradrano sy ny manodidina Anjorobe Mangamila Ambohitrolo mahitsy Talatany Volonondry Ambohidrapipi Ambohi Mangarova Anosy Avaratra Sabotsinamena Ankadikely Ilafy Ambohitra Rahaba Anala mahitsy dia eo amin'ny rond-point Andranobevava no fotoana ho an'ny avy amin'ny lalam-pirenena faharoa kosa Manjakandrina Ambanitsena Anjeva Ambohi Malaza Ambohi Mangakely Mahazo Ankadindramamy dia eo amin'ny rond-point Ampasampito no fotoana ho an'ny avy eo amin'ny lalam-pirenena fahafito Ambatofotsy Amboanjobe Bongatsara Anjomakely Yavoloho Andoharanofotsy Tanjombato Alasora dia eo amin'ny rond-point Anosy no fotoana ho an'izay eny amboriboritany fahaenina Antananarivo renivohitra dia ho avy ny toromarika amin'ireo solombavam-bahoaka rehetra amin'ireo toerana voalaza ireo ho an'ny any amin'ny faritra distrika rehetra dia tazomy hatrany ny fandaminana izay nampahomby ny tolona efa nataonareo hatramin'izay mandra-piandry ny fandaminana vaovao amin'ny fametrahana ny komity izay mandrindra ny tolona na ny KMT. Ho an'ny diaspora maneran-tany dia malalaka amin'ny fandaminana amin'ny fanohizana ny tolona ianareo fa fiarah-mientana amin'ny tanindrazana izy ity. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona ho izy ireo hatrany dia ny fametrahampialana ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo izay mampangaina izy ireo mpamotry firenena ary ihany koa ireo izay mampangaina izy ireo mpamono ny mpiray tanindrazana hoy ny mpandamina ny hetsika hatrany. Midika izany fa mety hafana dia hafana ity hetsika ity manomboka amin'ity androandroany ity
ary tsy anaikilembena na hatramin'ny farany ireo rehetra izay mpanao tolona izay raha toa ka tsy tratra moa ny tanjon'izy ireo zay dia ny fametrahampialany ny andrimatoa Androajoelina izay hita miarihary amin'izao fotoana izao fa tena mbola mamikitra mafy amin'ny toerana mahafiloam-pirenena azy na dia efa mandeha aza ny antso isan-karazany ary na dia efa manao fampilazana etsiroa aza ny rehetra manoloana an'izay fihetsiketsehana izay. Maro sahady koa ny resaka mandeha etsiroa amin'izao fotoana izao fa misy ihany koa ireo zay vondron'olona izay mpanohana ny filoham-pirenena sy ny mpanohana ny antoko volomboasary amin'izao fotoana izao izay mikasa ny hanao fihetsiketsehana ihany koa sy mikasa ny hanao an'izay fidinana andalambe izay ka raha toa ka sanatry ny vava raikitra ihany koa izany dia mety hifandona araka izany ny samy malagasy ny tsy andany ny mpanohana ny fitondram-panjakana ny tsankilany izay mangataka ny fametrahampialana ny ireo zay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao izay ho ampangay ny malagasy rehetra fa tena tsy nahomby ary tsy nahavaha ny olana izay niandrasana tamin'izy ireo tao anatin'ny fotoana lava izay nitondrasan'izy ireo zay ka dia eto aresika rehetra amin'izao fotoana izao miandry an'izay mety ho vokatry n'izay amin'ity androandroany ity asa raha ho raikitra ihany zay asa raha tsy ho raikitra asa raha ireo zay efa nanohintolona hatrany amin'ny voalohany ihany no mbola hanohy an'izany mandraky tiny androany asa raha hiampolona vaovao marobe indray izy ireo amin'izay hetsika izay amin'ity androandroany ity ka dia eo ampiandrasana an'izay isika rehetra amin'izao fotoana izao ary mivavaka ho an'ireo rehetra izay mpanao tolona izay tsika mba tsy hisy intsony ny ainana foy na ihany koa ny maratra mafy vokatry n'izay fifandonana amin'ny mpitandro filaminana izay hita fa tena tsy mitsitsy amin'izao fotoana izao. Ivavahantsika mafy ihany koa ny mpitandro filaminana amin'ity androandroany ity mba hanohana ny vahoaka ao anatin'izay fihetsiketsehana izay fa tsy sanatria akory hanohitra be fahatany tahaka ny efa hita hatramin'izay satria ny vahoaka miezaka mangataka an'izay fidinana andalambe ampilaminana ary mangataka mpahatsorana an'ilay kianjany 13 Mai mba hafahan'izy ireo manao an'izay fa nian-kevitra ankahalalahana izay satria ny kianjany 13 Mai raha teo mo eo ny kianjany demokrasia raha ho any Antananarivo renivohitra ao ka izay indrindra no mahatonga an'ireo vahoaka marobe izay mangataka mafy an'izany kianjany 13 Mai izany na dia miezaka manohitra an'izany aza ny mpitandro filaminana any an-toerana any efa hatramin'ny andro voalohany ka mandraky tiny androany tao anatin'izao fihetsiketsehana izao. Raha toa ka mihenjandroa raha nitady ao anatin'izany rehetra izany dia mety ahina mafindray no hisy fahavoazana goavana aterakin'izay fihetsiketsehana izay satria ny vahoaka hangataka ampilaminana ary miezaka hiditra amin'izay kianjany 13 Mai izay nefa etsy andaniny kosa ny mpitandro filaminana tsy hanaikilembenana amin'izay tsy hamela vahoaka hiditra ao amin'izay kianjany 13 Mai izay ny masakazonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.